raha tsy miaina fiainana manokana eo anatrehan'Andriamanitra ianao izay manamafy ny zavatra rehetra izay lazainao fa inonao tsy amin'ny fotsiny ny teny raha tianao iserina zany dia ianao mihitsy no mila miaina aminy aloha. tiako andray fanapahan-kevitra ianareo androany dia ilay sombina ao anatinareo izay ilainareo faly foana. Tianareo ve ny fifalian'ilay tontolo ao anatinareo ao? Tia azo fifaliana anaty sy fiadanana anaty ary fahatanterahana ve ianareo? Tia ho feno ve ianareo amin'ny fanahinareo fa hoy ny Baiboly hoe fanamatavy? Tianareo feno ve ny fanahinareo? Samy tianareo dia ilay nofo mahazo ilay sitrapony foana. Afaka ataontsika hoe milamina ny nofo fa ny fanahintsika dia mahantra sy foana eo ihany. Na koa afaka ataontsika hoe ny fanahy milamina dia feno fahalalana ary sika dia ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra na dia tsy tena mahafaly nofontsika loatra azy zany matetika. Fa fantatro ary fantatro sy tena fantatro fa ny ten'Andriamanitra izay toriko androany dia ho an'ny olona izay eto sy ho an'ireo izay hijery tele koa ka na ianao tsy mbola tonga teto mihitsy na efa teto ihany koa ka ho avy mba hazo fahatsarana kokoa dia inoko fa ho anao mihitsy zany androany. Dia tiako ianao hanao fandinihan-tena kely ka anao hoe mba tena feno tokoa ve aho, faly ve aho, ravoravo ve aho, mba afa-po ve aho? Ka raha tsy zany dia inona marina zany no tsy mety amin'ny fiainako? Ity olo ity ve sa iry olo ry sa ilaiko tokoa ity na zavatra hafa mihitsy sa ary tena mila miasa manao izay asain'Andriamanitra ataoko tokoa aho? Iray amin'ireo zavatra izay tsy tena nananako loatra nandritra ny 5 taona lasa dia ny fotoana ary satria ny asa mafy tokoa manana fiainana milamina kokoa izao ary misy zavatra efa nisoro koa ary izao dia manolo tena ho an'ny équipe centre ny amin'izay inoko fa antsoko ka manam-potoana kokoa aho mihoatra no nataoko taloha fa izao koa mahita fa tia tena kely ihany aho amin'izany satria tsy tena mizara izany tsara aho indraindray dia lasa ohatran'ny hoe aza mandany fotoanako miandry 30 taona mba nanako fotoana ka mba hanao izay tiako atao amin'ny fotoanako amin'izay aho. Marina zany Andriamanitra tsy namehany zany mba ahafahany mametraka ny tanako eo famantaranandro foana isaky ny todika. Dia tamin'ny herinandro lasa teo rehefa ny vavakiny aho, Andriamanitra mba ampiasao androany. Tompo Andriamanitra sy olona meo amiko androany izay afaka ampiako. Andriamanitra tiako raha ampiasainao tsy afaka nifaly mihitsy eo raha tsy ampiasainao. Saotra Tompo vita ny planina dia nandeha ny tsena dia tao amin'ilay tsena voalohany dingolingoling any amin'ny hôpitaly ianao dia ny vadinao tsy afaka mandeha miaraka aminao any satria izy zao miasa ary koa ianao matetika miditra hôpitaly ka nany congé anazy efa saika lany daholo amin'izao. Dia ahoana no tianao any an-trano? Tena marina e. Fa tsy nitady izay anaty zanonana izay nataoko aho fa izaho ange natao anasa tongotra e. Marina e. Natao anasa tongotra arak'izany dia mifanampy aminareo aho mba handeha any amin'ireny ady masiny ireny ary hitondra taratasy kely mba hanamarianao hoe tranga firy no ahafahanao manasa tongotr'olona any. Afaka miteka mafy kokoa ianareo satria tsy angina mandra-pahazonareo an'izany. Asiako anareo nge niasa n'izany anatin'ny mariazy nisy andro izay niasa foana tontolo andro ary devy nandeha nivoaka nalalao golf izay ilay zavanitranga dia nodita ao an-trano aho dia sakafo hariva fa izy tsy mbola nihinana ny azy ka dia niandry azy aho mba ho avy araka hijery film miaraka amiko dia lasa izy nandeha nandro dia hoy izy zao hitanao mila manafana sakafo ka aloha izay vao mihinana azy
Zany hoe izay foana ny fomba fanaovany azy hoaniko ny ahy izy manafanany azy indrindra rehefa tsy miaraka mihinana anay zahay dia nanao zao saina izao aho tokony nafanaiko azy fotsiny ange izy iny ka efa vitako teo daholo ny rehetra dia tonga avy any izy mihevitra indray ianao hoe malala tena tsara izy zany efa vitako teo amin'ny latabatra daholo ny rehetra efa nasiako zava-pisotro koa teo ny any ataony dia mipetraka dia mihinana tongony ihany ny tsy voasasako fa voasasako ny lohany azonareo ny zavatra rehetra tena sakafo feno zany fa na tsy ary faly aho tamin'izay tsy amin'ilay fomba mampirere zany fa ilay mampilamitsaina azonareo ve fa tsy lamina mihitsy aho tamin'izay raha ozy fotsiny hoe tsy hanao zany lalao fotsiny izy ny tontolo andro dia za efa niasa foana aleo izy ihany anafana sakafony fantatra ge fa tsy misy aminareo manana toetra ohatr'izany fantatro tsara fa tsy ohatr'izany mihitsy ny toetranareo fa matetika ihany manao zany toetra izany aiko fa tsy nareo zany ianareo azo manao zany dia ny marainao misotro kafe dia misy an'ireo biscuit kely roany graham cracker zay dia asiako dibera dia asiako tantely kely dia tena azonareo hoe manao an'izany aho dia mivavaka foa zany dia manao ny kafeako ny maraina manaraka an'izy dia tamidevy efa nivoaka melotany izy dia hoe ahoana ny tiavanao ny anaovako ny biscuitako dia izy hoe zany mihitsy natongavako hitanareo tena marina tokoa ataovy amin'ny hafa aloha izay tianao atao amin'ny tenanao afaka hovainao ny zavatra ohatranonao ao raha raisinao ireo dingana vitsivitsy voalohany lazaiko indray afaka hovainao ny tranga ohatranonao hoy aho hoe afaka manova zavatra ohatranonao ianao dia miresaka aminareo rehetra mijery fahitalavitra koa aho sao dia verinareo fa tsy hitako daholo koa ianareo ary tsy hovonoanareo ny tele satria milaza zavatra ilainareo kanefa tsy tianareo enony izany efa zany eniko izany zao ny tranga za iverinao fa nao zaniko viazy zao raha manao zany ao dia ataony an'izany eo foana tsy mba nao zany mihitsy aloha ny any azoko tenenanao dia hoe zany dia malailo foana ianao tsy hitako tsony izay lazaina azy ianareo nandramako daholo ny fomba ilazana azy ka izay no hitako fa mandaitra hitondra inona ho atsika moa raha tonga eto foana hipetraka amin'ireo seza ireo isan-kerinandro raha isaky ny avy any am-piangonana dia hiady indray amin'ny fianakaviana ao an-trano foana dia mandehana mody hitsery ny tenanao isan-kariva satria tsisy olona manao izay tiana taona izany eo eny ary ndao hiverina amin'ny tsaona 13 namboatra fitondran-tenako aho talohan'ny andro firaviravona satria fantatr' jesosy fa tonga ny fotoana ialana amin'izao tontolo izao ary hoany amin'ray indray izy ary efa tia ny azy izay amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany izy tia azy amin'ny ambony indrindra dia hampianatra azy ireo ny amin'ny fanasana tongotra io ny zavatra tsara indrindra afaka ataoko anareo izao nandritra ny sakafo arivo zany ary satana dia efa nametraka sain-dratsy amadianan'i jesosy tao am-pony jodasy tamin'izany fa jesosy nalala tanteraka fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany ary andriamanitra no hiaviany sady andriamanitra koa ny verenany dia niala avy teo eo amin'ny sakafo dia nametraka ny lambany dia naka ny lamba famaona dia nisy fatairana maneratra fa ino dia ataony dia nampidina andrano teo amin'ny tava izy nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra dia namoaka azy tamin'ny lamba famaona ka nakeo amin'ny petera izy fa hoe petera tamin'ny tompoko ianao ve no nasa ny tongotra ianao ve no tokony nasa ny tongotra ary takatro tsara ny fahatsapany amin'izany tena azoko ataoko aza fa tena valiteny tsara mihitsy zany avy amin'ny petera izany fa jesosy namaly hoe izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao zany orinan-kely ao dia hoe petera tamin'ny sanatria raha nasa ny tongotra ianao tsy hoe mila mianatra manasa tongotra fotsiny ianareo fa mila mianatra mandray koa rehefa misy olona tia nasa ny tongotra ao marina hitako daholo ange ianareo ery ambony ery hitako hoe eo ianareo ary mitory aminareo koa dia io petera hoe tsy hanasa ny tongotra izany ianao fa hoe jesosy hoe raha tsy sasako ianao dia tsy manana anjara amiko tsy manana fifandraisana amiko ianao lazaiko anareo hoe ahoana manana sila-pifandraisana betsaka ao teo amin'ny fiainako olona izay nampiasa
maka izy ireo dia tsy mamenininina. Ary teo amin'ny 5 taona teo dia leon'izany aho dia nihevitra hoe na za tena mananambana tokoa na tsy manana mihitsy. Tsy mba handany andro amin'ny mpanadala eo aho. Tsy mba handany andro amin'ny mpanararoatra fotsiny koa aho. Raha handany fotoana iaraka amin'izy ireo aho dia ny hanampy azy ireo sy ho tonga ohatra. Fa tsy dia hanana fifandraisana loatra zahay rehefa tsisy atao. Izay no mahatonga ny fitiavana tsy teoria sady tsy teny na koa toriteny izay afaka lazaindrindra hoe amainina dia avy eo motika nefa tsy manao nininina. Ory fiangonana raha tsy mandray ninina mihitsy isika dia mila azontsika izany. Azonareo ve mila takantsika izany? Fa tsy eo ianao dia hoe amainina, frère, sœur, Joyce tena mitory hafatra tsara mihitsy androany a. Tsy fa mila azontsika izany. Mila mivoaketo ianao dia mila manomboka milaza hoe Andriamanitra ampio aho, ampianaro aho. Fa kio daholo ny boky izay afaka hitanao mikasika ny fitiavana. Alaivo daholo ny soratra masina rehetra izay hitanao amin'ny Baiboly mikasika ny fitiavana sy ny fanampiana olona ary fiainana ho mpanompo dia avereny soratra amin'ny soratananao. Aza mampiasa ny solosainanao amin'ity aloha avereny soratana amin'ny tanana izany. Ka ianaran'izany dia inaran'izany dia inaran'izany dia inaran'izany dia inaran'izany. Dia mbola mianatra mandeha amin'ny fitiavana foana ao amin'ny tena fototra, mbola manao izany ao hatramin'izay ao mandritra ny 15 taona. Ary lazaiko zavatra ianareo fa tsy dia tena manana olana amin'ny divoly aho satria mampiatra fitiavana kokoa mihoatra noho ny amin'ny seminaire. Fiatrena ady ara-panahy foana isaky ny herinandro fa tsy tena tiany olona rehetra koa. Fa tiany sasany ihany amin'ireo. Mba milaza ny marina aloha. Jereo ity zao zavatra efa nianarako ary raha toka manompo ianao na manantena no lasa mpanompo na andeha hampianatra ny teny na koa andeha hira na hanao zavatra eo mason'olona misy zavatra tiako lazaina anareo izay tena tokony ho azonareo tokoa. Izay rehetra ampianarinareo mason'olona dia tsy hisy dikany izany. Raha teo ianareo ka tsy miaina fiainana mitokana mikatotrano irery. Tsy azo osotra akory ianao, tsy azo hery ny amin'ny fiainanao. Izay ataonao dia tsy azo na akasika olona akory raha tsy miaina fiainana mitokana eo anatrehan'Andriamanitra izay ohatra amin'ireo rehetra lazainao sy inonao ianao. Fa tsy amin'ny fotsiny miteny. Raha tia azo hery ianao dia ianao mihitsy no mila miova aloha. Amen. Dia hitanareo manana fiainana no tiako ambara dia tsy hoe ao anaty telefona ny fiainako. Fa manana fiainana, manana zafikely 10 zanaka 4 lehibe dia vinanto faharoa, vinanto laroa, vady ray. Ankoatra ny mampampianatra manatanteraka ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainako. Dia vady aho sy reny ary renibe. Dia ny mamako sy ny nenitoako izao dia eo amin'ny 20 taonany. Dadako efa maty, ny dadataoko efa maty. Dia izao ndraiky koa izao ny tompona andraikitra ny amin'izy ireo. Ka izao zany, azonareo be adidibea, efa reny a nenitoa, azonareo zanaka vavy dia zao. Ary tsisy azoko ialana daholo zany. Satria izaho monsieur télé dia mijoro eo anoloan'ny anarivony aho. Dia ambony izany. Dia mihoatra n'izany. Dia hita eny rehetrarehetra eny ny sariko. Dia hoy Andriamanitra hoe tsara, fa manasa tongotra dia mangina. Ataoko angamba fa ianareo rehetra malalay tsara fa tsy misy zavatra tiako iriariana akory eto. Milaza aminareo aho, efa saika matin'ny fikorotanan-tsaina ao milohan'ny anaizako izany. Satria isika miady ny mpanompo, miady izany isika, tsy misy fanindriana amin'ny nofontsika mihitsy. Mba tianao izany, fa ny Baiboly dia milaza fa mila miomana foana isika. No amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, no mahafinaritra izany na mety tsy hafinaritra. Ary tia ny zavatra tena tokony ho takantsika. Mamela tombontsoa betsaka mandalo amintsika isika.
ary tsy hitantsika kory hoe tombontsoange izy ireny iverintsika fa eta mavesatra ireny iverintsika fa manelingelona koa ny fahagagana rehetra nataon'i Jesosy dia nataony teny amin'ny diany ho any amin'ny toeran-kafa ka nakana ny olona azy eny an-dalana eny. Tena marina izany. Tsy haiko hoe aiza foana ny alehan'ny saintsika rehetra fa azo antoka fa tsy tena mijery loatra manodidina antsika isika. Ny tiako ambara dia malahelo sy irery ny olona dia very sy maratra ary mitoetra ao amin'ny fahatrana ny ankamaroany. Tsy ilaina mivavaka intsony ianao anontany hoe inona ny asa fanomponao fa mameko ray ianao. Aza miteny intsony hoe tena tiako fotsiny raha lazain'Andriamanitra ny asa fanompoko efa leon'ireo olona miteny aho hoe efa voavony sy 20 taona dia tiako fotsiny raha mba aseho an'Andriamanitra izay tokony ataoko tena tsy azoko mihitsy tsy haiko hoe maninona eto izao. Izany hoe tsy hanafana seza fotsiny aloha e. Marina etsika rehetra tian'ilay kristiana matavy ao anaty ao miresaka ny ato anaty azo ao tsy manao izay atezitra ao akory miresaka momba ny fanahintsika ao izay matavy ny ten'Andriamanitra foana teny andeha ho aiza ianao rahavavy andeha ho any am-piangonana anao iain'ny teny indray tady fitahiana ao amin'ity herinandro ity. Mahafinaritra mihitsy androany a. Alleluia. Hitanao rahavavy Jaony sa? Izaho hihevitra ny tady fiangonankafa indray hitako hoe ohatra ny tsy tena voky tsara izany intsony ahy eto. Dia hitanao koa pastera nandalovany fotsiny aho tamin'ny herinandro teo. Tsy mba nandray ny tanako izy sady tsy mba niresaka akory. Dia Jaony kely izao any amin'ny hopitaly efa 2 volana izay dia tsy mba nivanginy tany akory. Lolona iray no mba nalefany tany hamangy azy. Hainareo hoe nahoana? Satria isika izany dia izao foana. Dia ahoana ny amiko, dia ahoana ny amiko. Tsy mijery ny amitsy ianareo, tsy manao ninina ho amitsy ianareo. Zao. Jesosy dia tia tananao hoe 12 ary rehefa voasasany tongony dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray dia hoy izy taminy, fantatrareo ve izay nataoko taminareo? Ianareo manao hoe mpampianatra sy tompo ary marina tokoa izany fa izany tokoa aho. Ko raha izao tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo dia tokony izany dia adidinareo izany, tsy maintsy ataonareo izany, tsy maintsy izany ny fanasanareo tongotra. Fa nataoko anareo izany mba ohatra, mba ho ataonareo koa anjanareo indray izay nataoko taminareo. Fa lazaiko anareo marina dia marina tokoa ny andevo tsy lehibe noho ny tompony, ary tsy misy amin'izay iraina ho lehibe noho ny mpaniraka azy. Raha midika teny hafa izany dia hoe raha afaka ataoko izany dia afaka ataonareo koa, raha tsy tokony nanao izany aho dia tsy tokony nanao izany koa nareo. Tiako mihitsy ny 17 tena mampirisika andeha lavitra izany. Satria hitanareo tsy dia ny kristiana faloatra foana aho. Ny ady mafoana aho mba ho faly. Ary ny farana aho dia reraka ny amin'ny tsy fifaliako lava. Ary ny farany koa dia nahazo ireo zavatra rehetra ny everiko fa ilaiko mba hafaly ahy ary ankehitriny ananako izany dia mbola tsy faly any aho izao. Dia nanomboka nitomany tamin'Andriamanitra fa maninona aho tsy mbola falifaly fa hoy izy hoe ianao ty tena. Jereo ty 17 fa raha fantatrareo izany dia sambatra sy faly ary mateo ty ianareo raha manao izany. Raha tena ataonareo sy ekenareo tokoa izany.
azonareo ve zany dia sambatra dia ina koa faly sambatra sy faly sambatra sy faly sambatra sy faly raha fantatrareo izany ka ataonareo ihany koa fa lazaiko anareo izay hitranga amin'ny fitiavatena kelinareo io aorin'ity afatra izay nyrenesinareo androany ity raha tsy ataonao izany ataovy dia mety tombondray ny alahelo-nao fantatro fa tsy tiatsika loatra miteny zavatra ohatr'izany amin'ny olona fa hitanareo fa Jesosy miteny ohatr'izany dia azonareo ve ny antony zany satria tiany izy ireo ka tiako loatra koa nareo ka manao izay matezitra ao anampiananareo teny izany mihitsy tsy manamboatra ny fomba fitoriako aho fa izay ny zavatra nomen'Andriamanitra ka tsy maintsy lazaiko izay asainy lazaiko ary fantatrareo fa teneniko ampitiavana izany ary tsy milaza ninina aminareo izay tsy lazain'Andriamanitra fa nandalo izany a nanao izany ary efa reraky ny kristianina tezidava fa raha mampiana ny atsasaky ny fiangonana ny fiazonanareo isan-kerinandro eto dao akatady misy madama nanatona paster Tomi Barnett nanao hoe tena miasa saina mihitsy paster Tomi tena mila tolotsaina ao angamba dia paster hoe be zavatra atao be mihitsy amin'ny herinandro ity dia nampiany hoe izany hoe tsy afaka ny andrainao amin'ny herinandro ity fa hoy izy raha miverina ianao amin'ny herinandro dia malalaka dia ilay madama izao dia inona izany ataoko mandritra izany sa miasa saina tsy haiko mihitsy hoe ovavako fela izy hoe paster zao ataovy aloha mandehana ianao manao kokizy hoy izy ka mandehana ianao mody izao dia manaova kokizy dia zarao amin'ny olona dia olona madama fa hoy paster hoe ataonao hoe fotsiny ve zany afaka ny atoky avy ianao ka anao izany fotsiny lasa ny herinandro fa tsy miverina tsony izy dia indray andro nivoaka ny fiangonana paster dia nandalo koa ilay madama dia hoy paster hoe ahoana efa nanao ahoana nga moa tsy miady saina indray ianao fa hoy ilay madama tonga dia voavaako ilay izy vao avy nanao ilay kokizy ka mety afaka milaza aminareo mandehana manao kokizy zao mandehana manasa tongotra zao mandehana makasitraka olona mandehana manao tsika amin'ny olona mandehana manampy olona raha ny amin'ny hopitaly izy zao jereo efa faly sady nareo zao satria tsy zakanareo koa na dia ny feviverana za fotsiny azy misy famenon-javatra foana eto izao ny jiroato mamiratra tsara ny toriteny tsara ny mozika tsara dia ozana wow fa mbola miandro zavatra ihany nareo mandra-potinareo dia miandro koa nareo mandra-pifoazanareo maraina fa ny sainareo mbola eo ampandrinana ihany indrindra moa fa raha efa lehibehibe taona iny ianao dia manao Jesosy tonga dia ataovy eo anoloany kafe ao zao raha izao ny tonga dia eo mamondravo fo tompo dia matetika eo amin'ireny marain'ireny dia mahinao nytevy miteny hoe ataoko fa mbola matory izy nefa teny amiko hoe andeha hanamboatra kafe nga ianao dia tsy kafe fotsiny ihany no ataoko fa manao hoe espressos koa cappuccino atsasany ronono sy ny hafakoa dia mahinao n'izany aho nefa te hiala amin'izany feon'izany foana anaovanao ray ave dia ny zavatra mahasosotra amin'izany dia rehefa mba manao ilay izy ianao dia izy indray mibe lalàna be anaovanao izany ary izay mandeha mivoaka miara-miasa aminay mahalala ny day fa milaza ny marina dia mila mitondra serviette à jeter aho dia mangorona izany ka mametraka ny kopony kafe any ao anatin'izany satria Dave dia mécanicien na moteur izay miasa amin'ny hafanana sy ny champ climatisé dia hainy tsara ny mikasika ny fandehany hafanana sy ny vokatra izany avy eo ka izany no ialany foana dia izaho izany dia mitady ronono foana izy tsy tena mosy loatra izay ilay rehefa te hitadidy afatra ity ianareo izay ilay rehefa manomboka mahita ianareo ary mbola afaka milaza hoe amen sir Joyce anasa tongotra andro any